Fa iverina eto Analamanga isika mitoy kosa ny faninanana eo amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga aloha maromaro ary notanterahana tamin'ity farany herinandro ity izay ofitiny namana Zakinora kotomanana amintsika. Saika tamin'isa midangana avokoa no nivoahan'ireo ekipa amin'ny tanany larana 5 voalohany ho mpandesy nandritra ny andro fa 12 ny fedinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra natao tany Carion sabotsy teo. Teo amin'ny lalao voalohany dia nomitsan'ny ekipan'ny CFFA ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'isa 9 ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Alohan'ny fialantsasatra dia efa nitarika tamin'isa 3 ny CFFA. Nanarak'izay dia tamin'isa mavesatra enina no iray ihany koa nandavon'ny ekipan'ny LGCO Plus ireto miakanjo volomboasary amin'ny sary reto ny ekipan'ny FC Talent. Teo amin'ny lalao fahatelo dia resin'ny CFTFC tamin'isa 2 ny ekipan'ny Étoile Bleue ary farany dia tamin'ny elanelan'isa 2 ihany koa nivoahan'ny ekipan'ny SJ Madao Pandesy nanoloana ny ekipan'ny Disciple FC. Marihana fa tsy afaka niatrika ity andro fa 12 ity ny ekipan'ny 5FC sy ny Fossa Junior Espoir noho ny fiatrihan'izy ireo ny savaranandon'ny fedinany amboara nasional na ny Telma Coupe de Madagascar.